Faly miarabantsika rehetra anitokantrano any amin'izao maraim-baovao zao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy velonaina soamatsara. Nomeny tompo tombonandro. Tombonandro ahafahany mizara amintsika indray ny fiadanany sy ny fitsarany avy amin'ny alalan'izao teniny izao. Hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanamasina anay. Misaotra anao amin'ny fonay tokoa zahay, no ny fanomezana tsara sy sarobidy nataonao anay tamin'ity anio ity, dia izao andro vaovao zao, izao maraina vaovao zao, izay azonay miaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Fotoana mamy mandrakariva ny miaona aminao ry Jesosy. Fotoam-piadanana mandrakariva ny miaona aminao, satria fotoana izaranao ny fitsaranao sy ny fiadananao zany. Amin'ity anio ity ry Tompo malalo, tsy miafina aminao ny fahotanay, tsy miafina aminao ny helokay, fa hitanao miariary eo anatrehanao zany. Ary izay indrindra no iantsona ianao ho ivo ny fiainanay, satria ianao rery no afaka mitondra famelan-keloka ho anay. Sarobidy loatra ho anay Jesosy, izany famelan-keloka atolotrao zany. Ka izany indrindra no ifalianay amin'ity anio ity, dia noho ny fisian'ny famelan-keloka eny ampelantananao, noho ny fizaranao zany famelan-keloka izany ka anananay fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay, anananay fanantenanany amin'ny fitsarana sy ny fiadanana izay iainanay miaraka aminao. Na dia eo tokoa aza ny vesatry ny fahotana, dia mahatoky anao mpamela heloka izahay. Mitenena aminay amin'ity maraina ity ry Tompo malala, fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo malalo. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska isika izao. Ao anatin'ny vanim-potoana mbola fankalazantsika n'izany Paska izany, dia ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny tsanganany tamin'ny maty ho fandresena ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity anio ity ary, dia araka izay hitantsika ao amin'ny Jaona 2:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Jaona 2:20, ny 9:20 hatramin'ny 9:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ihany no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ho aminareo mandrakarivana eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ety ampiandohana ry havana dia misy fanontaniana efa tiako apetraka amintsika sahady, ary fanontaniana izay avalitsika ao amin'i Jesosy, avalitsika an Jesosy, fa tsy lazaintsika mafy ny valin'izany, fa amin'i Jesosy no ilazantsika azy. Dia izao, rehefa mamaly an'io fanontaniana io isika, dia aoka tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia, fa tena ny fotsika marina no sokafantsika velarintsika eo anatrehan'ny Tompo, ilazantsika izay tena ao anatiny ao marina. Izao le fanontaniana. Amin'izao ora sy fotoana itenenana zao, inona no tena irin'ny fonao indrindra eto amin'ity tany ity? Inona no irin'ny fonao indrindra amin'izao fiainanao zao? Mety ho maro ny valin'izany fanontaniana izany. Raha ny saina mandinika mety ho maro ihany koa ny ao an-tsainao, fa mety misy zavatra anankiray manokana tena irin'ny fonao mafy ety amin'ity tany ity, amin'izao ora sy fotoana izao. Velareo anatrehan'i Jesosy zany fanirinao zany. Velareo anatrehany zany fanirinao zany, dia aoka ho diniantsika ny mahakasika n'izany fanirinao zany araka izao perikopa anjarantsika izao. Raha iresaka momba n'izany faniriana izany tsika ka hanao fonoteny kely ary havana,
dia ho an'ny zanakitsika na ho atsika taloha ihany koa zany a mety hatramin'ny ankehitriny rehefa mijery dessin animé reny sika de raha mahatsiaro isika misy an'le any anaty dessin animé any Aladin reny raha mahatsiaro rakizy a misy an'le antsoina hoe génie de io génie io a mahafaly ny olona ny fisiany io génie io satria rehefa enao ny tompony le fanalahidiny le lampy iny zany de afaka mametraka fanontaniana fanirinana fangatahana aminy anankitelo ianao de raha tsaroko tsara ny tao apoko tamin'izaho mbola kely nijery an'ireny dessin animé reny de izao tena faniriko ny anana an'izany génie zany mba ahafahako mametraka aminazy any koa ny faniriko de manana karazana fanirina maro azy tiako alahatra eo aminazy fa telo ihany ozy izy no azo apetraka de mba nany nofinofo tahaka ny zaza rehetra ihany atao anatin'izay fa ireny rehetra reny ry havana de maneho fa ao anatintsika olombelonao de misy etaeta lalina ao tena misy etaeta lalina ao kanefa tonga saina ihany koa ny olombelona fa tsy tanteraka ny fiainany ary tena mangetaeta fanafahana sy fiadanana sy fitsaharana izy izay tsy mety hitany ety amin'ity zao tontolo zao ty izao perikopa anjarantsika zao ry havana de tena perikopa manala etaeta ao anatintsika ny paska de tena manala ny etaeta rehetra ao anatintsika tsirairay avy ny paska io no famonjena iritsika olombelona ary ranomarina io ihany no ilaitsika ety ambonin'ny tany tsy misy na inona na inona ilaitsika ety ambonin'ny tany mihoatra no io paska io zay no mahatonga ny paska ivo ny finoana kristianina ivo ny fivavahana kristianina raha tsy nisy ny paska de foana ny fivavahana kristianina fa noho ny fisian'ny paska de mijoro ny fivavahana kristianina velona ny fivavahana kristianina ary miorona ny fivavahana kristianina tsy nisy ny tao-piangonana tsy nisy ny fiainan'ny fiangonana raha tsy nisy ny paska de ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany zany zay ry havana ny amin'ny paska ary izao perikopa anjarantsika zao de manambara indrindra ny amin'izany fahatanterahan'ny famonjena izany na ny fahatanterahan'ny paska izany de tamin'ny tsanganan' Jesosy tamin'ny maty izany tanteraka tamin'izay nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty izay ny famonjena ahy sy ny famonjena anao efa haitsika loatra ny amin'izany ry havana efa tena haitsika loatra ny amin'izany raha izay tenin'Andriamanitra rehetra efa nifanesi tamintsika tao anatin'izay fankalazana ny paska izay nanomboka tamin'ireo alahady 7 fiomanana ao amin'ny paska nandritry ny herinandro masina ary izao mbola ankalazaintsika mandritry ny alahady enina ao aorianan'ny paska izao de tena efa haitsika loatra ny amin'izany paska izany fa mbola mipetraka amintsika ihany ny fanontaniana hoe inona ny tena irinao ety amin'ity tany ity zao mantsy raha ny amin'reto mpianatra reto nijerena ny tena faniriana lalina tao anatin'izy ireo iombonany jiosy rehetra de ny anafahana azy teo ambany ziogany romanina zay ny tena faniriana lalina tao anatin'izy ireo ary zay no ny andrasany sy nandrandrany an' Jesosy zay tsaroantsika tamin'le izy miralanaka any Emaosy rehefa nitantarany amin'i Jesosy izy manambara fa Jesosy de tena nantenaindry zareo ho Mesia mpanafaka ny Israely fa eto zany ny mpianatra vao tena tonga saina ny amin'ny tena famonjena nentin' Jesosy ho azy izay famonjena mihoatra lavitra noho izay mety ho niriny hatramin'izay mihoatra lavitra noho izay mety ho nantenainy hatramin'izay famonjena tanteraka tsy araka ny eritrerina satria famonjena tsy araka ny nofo fa famonjena araka ny fanahy kosa ary izay no tsy niriny zao perikopa anjarantsika zao
mety ho tahaka atsika ny mpianatra manana faniriana hafa, isika ny faniriantsika amin'izao fiainana izao mety hoe ny mba hanana katikatara, ny mba hanana fiara, ny mba hanana trano, ny mba hanana tany, ny mba hamokatra zay rehetra atao, ny mba ho feno vola any amin'ny banky na tsy fantatro, ny tety an'izao tontolo izao na tsy fantatro. Mety maro ilay faniriana tena mirehitra ao anatintsika ao, ary io no mety angatahantsika amin'Andriamanitra isan'andro oentsika ambavaka sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao manokatra ny masontsika izao perikiopa izao, ahafantatra ny tena famonjena marina nentin' Jesosy ho atsika. Mila fantatsika ny amin' Jesosy sy ny famonjena nentin' Jesosy ho atsika, ary manindry an'izany ny fankalazantsika n'izao Pasika izao, mba tsy ho diso faniriana isika ka ho mahantra mihoatra noho ny olona rehetra raha ny amin'izao fiainana izao no haniriantsika an'i Kristy, fa mba haniry an'i Kristy araka ny tokony ho izy isika, ka ho Kristy irery ihany no tena faniriany fotsika sy irintsika ho amin'ny fiainantsika, dia tena hanana ilay tena fiadanana sy fitsarana marina tokoa isika. Ry havana, sokafan'izao perikiopa izao no masontsika ahita ny fanomezana lehibe nomeny Jesosy atsika. Fanomezana izay efa hita miharihary tany Jerosalema rehefa tritra ny lamba teo amin'ny altara hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatrany amin'ny ambany indrindra, rehefa tritra ny zara roa zany lamba zany, ka dia niharihary fa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ny olona. Misy fanomezana lehibe izay nanaraka ny ain' Jesosy tao, dia tsy ino io fanomezana io fa ny famelan-keloka ry havana. Io famelan-keloka io mantsy tahaka ny amaivantsika ihany amin'izy io, kanefa io no fanalahidy ny fiainana mandrakizay. Tsy misy fanomezana lehibe mihoatra noho ny famelan-keloka azon'Andriamanitra atolotra atsika, satria io no ananantsika fiainana mandrakizay. Raha tsy manana famelan-keloka isika dia mitoetra ao anatin'ny heloka mandrakariva, ka dia manana fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakariva, ary tsy manana fanantenanany amin'ny farany, tsy manana fanantenanany amin'izany ho avy mamiratra izany, tsy manana fanantenanany isiny zany fiadanana sy fitsara zany indray androany, satria tsy misy na inona na inona azony olona atolotra mba ho famonjena ny ainy, fa rehefa nanota izy dia tsy maintsy maty izy zay, ary ny fahaverezana mandrakizay no mendrika ho azy. Fa ny famelan-keloka vokatry ny Pasika izay natolotra Jesosy antsika, noho ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny fitsanganany tamin'ny maty, ny famelan-keloka natolony amintsika amin'ny alalan'ny Pasika, io no ananantsika fitsaharana, io no ananantsika fiadanana, io no ananantsika fahasambarana ry havana. Ary io rery ihany no afaka etaetantsika na oviana amin'ity fiainana ity. Raha mandinika tokoa na isika ry havana ny amin'ilay vehivavy janga izay nitomany teo an-tongotra Jesosy. Nanatona an' Jesosy izy, fa tsy fantany izay ho atolotra Jesosy azy, fa ny zavatra fantany dia hoe mavesatra ny fony, vesara ny fahotana ny fony, ka dia tena fenonenina ao anatiny ao, fa tsy hitany izay tany ale, tsy hitany izay fomba hafahananafanany zany mavesatra ao am-pony zany, dinona no nataony, nanatona an' Jesosy izy, ary tsy nahalobava akory izy fa ny ranomaso no nipatrapatraka teo tongotra Jesosy teo. Ary rehefa nipatrapatraka teo ny ranomaso, dia nahatsiaro tsy mendrika izy, ka dia nofafany tamin'ny volondohany izany tongotra Jesosy izany, ary dia nosorany tamin'ny menaka manitra ho fanehoana ny alala ny fanetretenany. Ny fitsarana ny ilainy io vehivavy janga io dia nanonona an' Jesosy taminy hoe matoky anaka voavelany elokao. Ny nanonona an' Jesosy taminy ny famelan-keloka no niteraka ny fitsarana tao am-pony io vehivavy janga io, nahatonga azy nanaradia sy nanompo an' Jesosy, nanolotra ny fiainany manontolo ho an' Jesosy irery ihany, noho ny famelan-keloka izay natolotra Jesosy azy. Tena fanomezana sarobidy loatra izany famelan-keloka izany, ary Jesosy irery ihany no afaka manolotra izany famelan-keloka izany.
Izay no mahasarobidy an'ity Pasika ity ry havana. Tena fanafana tanteraka ho afaka amin'izay mety ho vesatry zany fahotana izany, ho afaka amin'ny vokatry ny fahotana sy ny fahafatesana izay tena fahavalo lehibe indrindra mahazo ny olombelona. Iza moa tsy maniry ny ho velona mandrakizay? Iza moa no maniry ho faty zany? Tsy misy zany. Ary na iza ary ambava ahoana ny fahafatesana dia miady mafy mba hiazonana an'izany fiainana izany, ka itony fiainana ety ambonin'ny tany fa manana fanomezana lehibe lavitra atolotra anao Jesosy. Manana ny famelan-keloka eny ampelantanany atolony anao izy. Ary aiza no anolorany azy anao? Rehefa mijoro eo anivonao izy, rehefa mivory amin'ny anarany ianao, rehefa miantso ny anarany ianao, dia tonga eo anivo ny fiainanao izy. Raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako Jesosy, dia eo afovoany aho, tahaka ny reto mpianatra ireto izay tafavory, izay nivory handinika ny amin'ny zavatra nitrangana andritry n'iny andro iny, izy mirahalazy tany Emaosy ny tantara nahitan' Jesosy, ireto vehivavy izay niverina nilaza fa velona Jesosy, ny mpianatra Orolana ka any amin'ny fasana nijery ny fasan'i Jesosy izay tsy nahitan' Jesosy tao, nivory handinika ny amin'izany izy ireo, ka dia nivory amin'ny anaran'ny Tompo izy, dia tonga teo afovoany Jesosy. Ary rehefa teo Jesosy dia nanonona fiadanana ho azy ireo izy. Nanonona fiadanana Jesosy miaraka amin'ny famelan-keloka izay efa nomeny Jesosy azy ireo, izay efa anjaran'izy ireo, izy ireo izay niara-niaritra tamin'i Jesosy, izy ireo izay mbola tafangona no Jesosy, izy ireo izay mpanaradian'i Jesosy, dia izy ireo no sahazany zany famelan-keloka izany, ka dia nomeny Jesosy azy ny fanomezana sarobidy indrindra izay nitondra ny fiadanana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Vokatry zany famelan-keloka noraisiny zany ihany koa dia nahazo fiainam-baovao izy, nahazo aina vaovao izy, dia izay araka ny ambaran'i Jesosy eo hoe ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy, raiso ny fanahy masina, fanahy masina izay aina vaovao, fofinaina vaovao, fahavelomana vaovao omeny Jesosy ho an'ireo rehetra izay voavela heloka. Tena lehibe ho an'ny fiainantsika zanak'olombelona izany famelan-keloka izay zarain'Andriamanitra amin'ny Pasika izany. Fa ho an'olombitsy ihany ve izany famelan-keloka izany? Ho an'olombitsy ihany ve izany famelan-keloka izany? Ho an'iza izany famelan-keloka izany ry havana? Ho an'izao tontolo izao zany famelan-keloka izany? Ho an'ny olona rehetra zany famelan-keloka izany? Fa saingy izao, hoy Jesosy hoe na iza manatona izy tsy mba ho lavitra mihitsy. Dikan'izay mila manatona an Jesosy aloha, izay vao afaka mandray zany famelan-keloka izany. Fa raha tsy manatona an Jesosy tsy afaka mandray zany famelan-keloka izany. Reto mpianatra reto dia nivory tamin'ny anaran'i Jesosy. No Jesosy, no ny amin'ny Jesosy no nampivory an'ireto mpianatra ireto, ka dia tonga nijoro teo afovoan'izy ireo Jesosy nitondra izany fiadanana izany. Ho ahy sy ho anao koa ry havana no nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahotako sy ny fahotanao izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary te hijoro eo anivo ny fiainanao ihany koa izy, fa te hizara aminao ilay fofinaina mahavelona, dia ilay fiainam-baovao izay ahatonga anao hanam-piadanana sy fitsaharana no antony mahatonga an Jesosy eo anivo ny fiainanao, te hijoro eo anivo ny fiainanao. Fa izao miandry anao anatona azy izy, miantso anao anatona azy izy, miantso anao anatona azy marina izy, isan'andro dia anao tahaka ny Paoly ianao, tsy hevitra ny tenanao ho efa mandroso na ho efa manana na efa nahazo, fa hanolotra ny tenanao tsy tapaka isan'andro mba hanatona an Jesosy isan'andro, mba tsy amtahotra no anatonanao an Jesosy, fa amin'ny fanantenana kosa, satria eo am-pelantanan Jesosy dia misy famelan-keloka izay zarainy maimaim-poana ho ahy sy ho anao. Fa izao ny ry havana ao ambadiky ny faniriana rehetra ao anatintsika ao, izay faniriana mety tsy ho Jesosy no iritsika ao fa mety ho zavatra hafa, dia izao ane
tsarofa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Dinio izay faniriana lalina ao anatinao ao, ka aoka tsara indrindra moa izany ny tena marina, tsara lavitra ary tsara tsy azo refesina akory, tsy azo ampitaina na amin'inona na amin'inona raha Jesosy sy ny famelan-keloka no irinao. Tsara lavitra, tsy azo ampitaina na amin'inona na amin'inona raha Jesosy sy ny famelan-keloka no irinao. Izy efa nitsangana tamin'ny maty dia mandondona ao am-ponao, te hijoro eo anivon'ny fiainanao satria te hitondra ny fiadanany eo amin'ny fiainanao, te hitondra n'ilay fofonaina mahavelona, ilay fiainam-baovao eo amin'ny fiainanao izy, izay hoentiny eo am-pelantanany miaraka amin'ny famelan-keloka mba hahafahanao manana fiainana miombona aminy ka handraisanao ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Ho anao izany fiainana tolotra Jesosy izany, ko aza misalasala ianao manatona an' Jesosy na amin'izao ora sy fotoana izao azy, fa vonona izarana izany fiadanana izany eo amin'ny fiainanao izy. Ry havana, io fiainan-baovao io, io aina vaovao atolotra Jesosy ianao io fanahiny mitoetra ao anatinao io, dia maniraka anao ihany koa io mba hizarana izany filazantsara izany amin'ny olombelona rehetra, mba hizara izany famelan-keloka izany amin'ny olombelona rehetra. Ka hitenenan'i Jesosy aminao hoe na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Tandremo ry havana, misy diso fandray isika ka misy mampiasa n'izany teny izany amin'ny hevitra tsy marina ka miteny hoe ranona indray aloha dia tsy ho zaraiko famelan-keloka iny, zaozao ve no nataony tamiko, dia ahoana kosa no hizarako famelan-keloka aminy raha ny amin'iny indray na tsy hifandevy maty aza tsy maninona. Izao ny tsarovy ry havana, araka ny vavaka nampianarin' Jesosy dia olona mpamela heloka ianao. Raha tsy mamela heloka ianao dia tsy voavela heloka ihany koa ianao. Mila mamela heloka ianao zany ny amin'izay rehetra meloka taminao. Fa niraka ny rahan'i Jesosy eto dia izao, maniraka Jesosy mba hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mba hahatonga ny olombelona rehetra hiaiky ny fahotany ihany koa, ary anatona an' Jesosy, ary ianao dia ho vavan' Jesosy ianao ilaza amin'ireo olona rehetra reo hoe voavela ny helokao, matoky anaka voavela ny helokao. Ho vavan' Jesosy ihany koa ianao satria ny fanahin' Jesosy no mitoetra ao anatinao, dia ho vavan' Jesosy hizara famelan-keloka ho an'ny olombelona rehetra ihany koa ianao, satria mila tononona izany famelan-keloka izany voatanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona ry havana. Nataon' Jesosy eo ambavanao zany teny zany, omeny Jesosy anao koa izany fahefana zany, dia ny fahefana hitondra sy hizara ny famelan-keloka, dia le famelan-keloka Jesosy, le famelan-keloka Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no nirany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io famelan-keloka io no ataon'Andriamanitra eo ambavanao mba ho zarainao amin'ny olombelona rehetra, mpiarabelona sy mpiaramonina aminao ihany koa. Fahefana omeny Jesosy ianao zany, ary mila mitsangana ianao sy miaina izany fiainam-baovao zany. Anisan'ny fanirianao ve izany fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy zany? Zany no fiainana n'io fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy io, dia nitsangananao ka nitorianao an'izany hoe efa voavela ny helokareo rehetra ry izao tontolo izao, fa miverena amin'Andriamanitra fa izy hanavitra anao. Ry havana, manana an'izany fiainam-baovao zany ianao izay atolotra Jesosy ianao, izay ankalazainao ihany koa amin'ity Pasika ity, dia ilay fiainan'ny olona voavela heloka ka mizara famelan-keloka ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olombelona rehetra. Fiainanao koa zany ry voavela heloka rehetra. Andro fandinihan-tena indray ary ity andro izay omeny Tompo antsika androany ity, andro izay nametrahan'ny Tompo fanontaniana amintsika hoe inona ary no tena irinao ety an-tany, inona no tena irinao ety an-tany. Fantaro fa mandalo izao fiainana izao, tena mandalo izao fiainana izao, ary
manahafa ny Paoly ka tahaka ny anahafa ny Paoly any Kristy. I Paoly dia nanana fiainana niombona tamin'ny Kristy ka dia nampianatra ny Filipianina izy, nampianatra ny Kristianina tany Filipy izy, manao hoe aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny fitondrantenan'ny olona voavela eloka, olona tsy velona amin'ny fahotana intsony, fa olona mitolona amin'izany fahotana sy fanirian-dratsy zany, ka mitory an'izany fiainam-baovao sy ny famelan-keloka amin'ny olombelona rehetra manodidina azy. Aoka ny fiainanareo ho fiainana modely amin'izany fitondrantena izany, manambara ny filazantsara ny Kristy amin'ny fotoana rehetra iainanareo ety ambonin'ny tany, ka amin'ny andro rehetra iainanareo dia ho modely amin'ny mpiarabelona rehetra ianareo amin'ny filazantsara ny Kristy, dia ianareo izay tonga zanak'Andriamanitra voavela eloka mizara famelan-keloka amin'ny olombelona rehetra ihany koa. Inona ary no irinao ety an-tany? Izany fiainam-baovao zany ve, sa mbola tsy maniry izany ianao? Raha tsy maniry izany fiainam-baovao zany ianao fa te haniry izany kosa, dia manatona an' Jesosy ianao. Fa zay rehetra manatona an' Jesosy dia tsy mba ho laviny mihitsy. Ary zay rehetra manatona an' Jesosy dia fantaro fa Jesosy dia fahazavany zao tontolo zao. Anazavany ao anatinao izy, dia izay mahatonga anao tsy maniry an'izany fiainana mandrakizay izany, mba hahatonga anao ahita fa meloka ianao, hahatonga anao ahita fa olona mpanota ianao, ary hahatonga anao hibebaka hiala amin'izany iotanao zany, hiaikeloka ka handray famelan-keloka amin'Andriamanitra, ary dia hiaina amin'izany fiainam-pibebahana izany isan'andro, ka izara n'izany fiainam-pibebahana izany sy izara ny famelan-keloka ho amin'ny olombelona rehetra izay mifanerasera aminao kosa. Fiainam-baovao zany omeny Jesosy ianao zany ry havana, fiainana izay tsy nisy raha tsy nisy ny Pasika. Mankalazan'Andriamanitra ary ianao eo amin'ny tenanao sy amin'ny fiainanao, ka aoka hivelona amin'Andriamanitra ianao, hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, hivelona amin'ny miaraka amin'Andriamanitra isan'andro, fa efa nomena ny fanahin'Andriamanitra ianao, ka azaroana hiala teo amin'ny fiainanao intsony izy, amin'izay ilomanao amin'ny fahotana, fa aoka hanana fitondrantena mifanaraka amin'ny filazantsara ny Kristy ianao, dia hitoetra ao aminao mandrakizay ny fanahin'Andriamanitra, ary ianao dia hanana fitsarana sy fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra sy efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Tinandifike
sinisy nandrara iawe sinisy nizaka nyatrako nanigny tavitako agnaby nagnesy trapoko damare ateraterako sinisy nasara dana barabara mapanakagna kaolo ao iza manangena we masavatsara ngelalakomba nambarana we mapanakagna kaolo ao iza manangena we masavasara ngelalakomba nambarana we sinisy nandrara iawe sinisy nizaka nyatrako nanigny tavitako agnaby nagnesy trapoko damaroe nateraterako sinisy nasara dana barabara tamisy mita efainako iza fa misy anawe nje ino azara mazona jesosy avawe tamisy mita efainako iza fa misy anawe nje ino azara mazona jesosy avawe sinisy nandrara iawe sinisy nizaka nyatrako nanigny tavitako agnaby nagnesy trapoko damaroe nateraterako sinisy nasara dana barabara jesosy ngesara teiloasa jesosy ngesara damadama jesosy ngesara ZFLM full town maripatserovana t-shirt polo sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa alefaso ny komandinao ao Antananarivo ao Fianaratsoa ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao fa matsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao.
raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. alefasoary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 4 Mey famaranana amin'izay deafalay amin'ny 10 taona ny tetikasa profily no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany P. Jesus,
Angilo
Ie milana fenguna Agnilo Mise tare Ie milana fenguna Agnilo Visioning